misaotranao jeso malalo tratrizao fotona mamizao ianaranay antongotrao izahay izay mpianatrao koambitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irote niavy aminao itoetsapetsakao amponaya koambitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irote niavy aminao itoetsapetsakao amponaya irote niavy aminao itoetsapetsakao amponaya. Fahaly-miarabantsika tsirairay avy-indray tonga eto amin'ny fandraisana ny lesona ho an'ny tanora zokiny isika amin'ity alakamisy ity. Miarabanao isa-tokantrano ihany koa izay manaraka tsy tapaka ny ten'Andriamanitra eto. Alohan'ny dirantsika ny amin'ny lesona ny dia vavaka isika. Andriamanitra tsara indrizin'ny-danitra mbola misaotra anao izay fa mbola mahatsiaro manana tombontsoa hatrany miaraka aminao ary eo ka ho tsapanay hatrany ihany koa fa eto ianao ankehitriny ary manamboatra anay ho amin'ny famasinana hatrany. Miasa eo anivonay ary aoka izay tsy avy aminao hoesorinao hatrany aminaran'i Jesosy. Amen. Lohateny lesona antsika androany dia manao hoe tsy mba hafoy. Ny fanantenana sy ny herim-po dia tena zava-dehibe loatra eo amin'ny fanompoana ankasitrahan'Andriamanitra. Fa izany manko ny vokatry ny finoana azon'Andriamanitra atao sady tena iriny rahateo ny aneo kokoa ny hery izay ilain'ny mpanompony rehefa toto zavatsarotra izy. Mety ho toy ny mafiorina ny javatra maty-paika ataon'ny fahavalony asany nefa afaka mampirodana an'izay iverinao mafiorina indrindra mihitsy aza Andriamanitra. Misy fanafody mahomby ho an'ireo izay manana voakivy dia ny finoana, ny fivavahana, ny asa. Ny finoana sy ny asa dia manome fahatokiana ary manome fahafanam-po mitombo isanandro isanandro. Moa ilay mpanahinaiky ho tarihan'ny fanahiana manjombona na fahakeviana lalina ve ianao eo amin'ny andro maizina indrindra izay heverana fa ohatrany hoe manohatra anao avokoa izay zavatra mitranga dia aza matahotra. Minoana Andriamanitra ianao, fatana izay ilainao ary tena mahery indrindra izy. Ny fitiavana sy ny fangorahany tsy hitalany dia tsy mety tofoka anao vinanao vina mihitsy. Noho izany dia aza matahotra fa sao dia tsy manan-tanteraka ny teny fikasan'ny nomena izy dia tena fahamarinana mandrakizay. Tsy hanafoananao vinanao vinana fanekeny ny fanaovany tamin'ireo izay tia azy izy dia ianao anatin'izany. Omeny ny mpanompony mahatoky izay ilainy rehetra. Nandahoan'ny Elia ve Andriamanitra tamin'ny fotoanany zahatoetra azy sanatria dia toy izany ihany koa no nanehoan'ny fitiavany an'ilay mpanompony rehefa nihevitra izy mba amin'ireo olona marobe fanafon'Andriamanitra tamin'ny fotoana izay namaliany ny vavaka nataony raha nandeha ny hafa avy tany an-danitra nampirehatra ny tampony Karmely izy. Koa raha mbola natory Elia dia indro nisy tanana malefaka sy feo mampiseho fitiavana namoa azy. Naneraka anjely izay mitondra sakafo ho amin'ny mpanompon'Andriamanitra. Hoy izy hoe miarena ka homana hoy izy taminy. Dia nijery Elia ka indro teo anilan'ny lohany nisy mofo ahendy tamin'ny vato mamay sy rano iray tavoara. Midika izany fa mihay mpanompon'Andriamanitra. Mihay taloha, mihay ankehitriny ary mihay hatramin'ny ho avy. Koa izany dia mahery alao hery ary fa mihay anao Jehova. Amen. Andriamanitra tsara indrindra mbola misaotra anao ny amin'izany teny fikasanao izany. Ho tanteraka aminay tokoa fa tsy hafoy anay ianao ary tsy aoka tsy hivadim-po na
hiasa saina izay satria fantatsay fa ano tanteraka ny teny fikasanao ao ampanomponao ankehitriny ianao. Aminaran'i Jesosy, amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.